Matokian'i Jehovah mifono rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao. Maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Ohabolana toko 7 andiny 5 sy 9. Miresaka hatrany isika ny amin'ny hoe taridalana men'Andriamanitra ny zanany, ny vahoakan'Andriamanitra amin'izao andro farany izao. Ny olombelona rehetra mihitsy moa izany dia tsy inona fa afatra maika mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana, réforme sanitaire, ary dia tena mahitsy mivantana mafimafy mihitsy ny afatra omen'ny taridalana men'Andriamanitra antsika izay miaina amin'izao andro farany izao, ka ialao ary izay manimba, aoka ialana izay manimba rehetra. Ohabolana 3 andiny 5 sy ny 9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra: matokian'i Jehovah mifono rehetra fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamina ny lalanao. Misy hafatra izay mahakasika ny fanavaozana ara-pahasalamana izay tsy maintsy torian'ny fiangonana tsirairay, réforme sanitaire, satria io zany anisan'ny fomba anankiray andresen'ny devoly antsika mihitsy izy io. Tsy mahay mifehtena eo amin'ny sakafo, eo amin'ny fifehezan-tena amin'ny ankapobeny. Na ny talenta ananantsika, na ny sakafo hoantsika, na ny zavatra rehetra izay ataontsika, dia ilaina ny mandray ireo taridalana avy amin'Andriamanitra. Misy asa tokony atao eo amin'ny sekoly tsirairay avy, na aiza na aiza, ka ireo tompony andraikitry ny sekoly dia na ny mpampianatra dia anankinana an'izany fanabeazana momba ny fanavaozana ara-pahasalamana izany any am-pianarana any. Efa betsaka ny sekoly izao mampianatra mihitsy ny hoe tsika izany tsy mijery hoe mety na tsy mety, fa ampianarin'ny sekoly ny hoe any am-pianarana any rehefa fakandrifotra ny ankizy any dia tsy manao an'ity hoe goûter ity, sady mandany vola no manimba ny fahasalamana. Mety mandresy lahatra izany, mety mbola tsy resy lahatra, fa efa maro ny sekoly manao an'izany taridalana izany, ary hita hoe mahatsara eo amin'ny fitaizana an'ireo ankizy ireo zany. Ny fifikiran'ny olona amin'ny fitiavan-tena, ara-tsakafo sy ny fampandeferana ny tokony atao, fanomezana vahana ny fahazaran-dratsy manimba ny fahasalamana, dia manohitra ny hery miasa mangina n'ilay afatra izay natao hanomanana ny vahoakan'Andriamanitra ho amin'ilay andro lehiben'Andriamanitra. Ny fampanaranam-po, ny fitiavan-kanina, fitiavan-komana sy ny fahafinaretan'ny tena dia mampihena ny tanjakara-panahy izay hanomana antsika ho amin'ilay andro lehiben'Andriamanitra. Raha te hahazo hery ny fiangonana, raha te hahazo hery isika rehetra, dia tsy maintsy mampihatra ny fahamarinana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ary raha tsinontsiny avy ny mambra ny fiangonantsika izany fahazavana momba ny loha-hevitra fanavaozana ara-pahasalamana izany, dia azo antoka fa hojinjain'izy ireo ny voka-dratsin'izany dia tsy inona fa ny fitotonganana ara-tsaina, fitotonganana ara-batana, ary fitotonganana ara-panahy. Misy zava-doza miandry raha toa ka tsy hajaina izany, hitotongana, fahampitena. Ary rahantsika malala angefa ireo karazana aretina rehetra mitranga amin'izao fiainantsika izao dia vokatry ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feny sakafo sy ny vatantsika, ary dia tonga ny aretina be dia be ny maty sahirana, lany vola any amin'ny hopitaly ny fanafody. Tsy miasa amin'ny taona fanahy maro ho amin'ny fahamarinana ny tompo ankehitriny, zava-doza zany fanambarana zany. Tsy miasa hitaona fanahy maro amin'ny fahamarinana ny tompo ankehitriny, satria ireo mambry ny fiangonana izay tsy mbola niova fo hatramin'izay, sy ireo fa niova fo saingy miemotra noho ny tsy fanajana ny lalàn'ny fanavaozana ara-pahasalamana. Inona no hery miasa mangina ao anatintsika ao? Inona no hery miasa mangina ampitaintsika amin'ny namantsika manoloana an'ireny fety maro isan-karazany ireny, dia manaram-po amin'ny zava-hoanina isika.
hoanina ny masira, hoanina ny mamy, hoanina ny matavy, hoanina daholo. Andramo ange misy ohatra anankiray zany ity apataiko amintsika, afangaro eo anaty vilany anankiray na ao anaty kaopy vilovia anankiray, reny sakafo hoanitsika any amin'ny fety reny afangaroy, ao ny masira, ny mamy, be de be ny mangatsika afangaroy de ao hoanina amin'izay. Holanitsika very reny sakafo reny raha afangaro, kanefa any amin'ireny lanonana ireny de zany no ataontsika fety aman-danonana. Aoka ny tsiraray samy andinika ny fomba fiainany, sao de misy zavatra manimba azy, manimba ny tena, kanefa leferintsika. Aoka samy hiala amin'ny fanaranam-po, tsy mahasalama eo amin'ny fihinana sy ny fisotro isika. Misy mandeha any amin'ny firenena lavitra mba hitady toetrandro tsaratsara koa, kanefa aiza ny toerana misy azy? Ao anatin'ny fitiavan-komana ihany. Aoka isika ampifandrindra isan'andro ny fiainantsika amin'ny lalàn'ny natiora eo am-panaovana izany, de minoa fa omen'Andriamanitra rivo-piainana vaovao ara-pahasalamana. Mila fifehezan-tena, ny herin'Andriamanitra hivavaka isika. Misaotra tombotsara fa mampitandrina anay ianao, manome avertissement mba hahafahanay mikolokolo ny vatanay ara-pahasalamana. Ampio zahay, omeo hery izahay, ampahita ho anay ny fahazavana tianao hitondrana ny fiainanay amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.